Etsakilany mitoy ihany koa ny asa fanelanelana sy ny ezaka fampionana izay tanterahan'ny FFKM ny fanomanana izay fampionan'ny filoha efatra amin'ny rahalahy izay dia nisy androany ny fionan'ny mpikambana anivon'izay FFKM izay tamin'ireo ratsa mangaika samihafa tafiditra ao anatin'izany moa ny famahanan'ny krizy eto amin'ny firenena. Ny mpanelanelana iraisam-pirenena tarehin'ny lehibe ny fanelanelana ny SADC ny sady filoha mozambikanina teo aloha Andriamatoa Joaquim Chissano sy ny komisera ny vondrona afrikanina Andriamatoa Ramtane Lamamra no niraisin'ny filoha mpiangonana efatra ary mifampidinika tamin'izy ireo voalohany io maraina io. Teny amin'ny centre Arup Faravohitra no nanatanterahana izany. Tsy nisy nitaritra ofisialy izay nataon'ny ray aman-dreny mpiangonana tao aorian'ny dinika fa raha ny vaovao voaray dia anisan'ny noresahana tao anatin'ny fionana momba ny fampihavanana izay tarihan'ny FFKM. Nitondra fanazavana mikasika amin'ny pitsopitsony sy ny fomba entina manatanteraka ny fampihavanana ny FFKM. Anisan'ny dingana ao anatin'izany ny fampionana ny filoha efatra izay kasain'ny ray aman-dreny am-piangonana ho tanterahana eto Madagasikara. Nandresy lahatra ny sehatra iraisam-pirenena ihany koa ny FFKM fa tsy mifanipaka fa mifanindran-dalana ny asa tanterahan'ny rotonta ary nosorotsoritana tao anatin'izany fa misy dingana maromaro ny fampihavanana tarihin'ny FFKM, misy dingana izay totosana mialohan'ny fifidianana ary misy ihany koa ny dingana izay lavitrezaka aorian'ny fifidianana. Taorian'ny mpanelanelana avy amin'ny JIC dia lehibe eo nivo mitandro filaminana ny niona tamin'ny FFKM. Naharitra ora maromaro ny fionana teo amin'ireo hery roa ireo ary nitanterahana tao anatin'ny tsy ambaratelo tanteraka. Heverina anefa fa nifototra tamin'ny fanomanana fanatanterahana ny fionana eo amin'ny filoha efatra ary indrindra momba ny fampojiana ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana izay sesitany any Afrika Atsimo ny fionana. Marihana fa fionana faharoa taorian'ny fionan'ny fitotonta teny Ivato io ny tanterahan'ny lehibe ny tandro filaminana sy ny FFKM androany.